izay ny makasika niny oronan-tsary malagasy Benjakely iny fa nisabotsy lasa teo kosa no nanamariana ny famarana ny fankalazana ny fahateropolo taona ny kolejy Mbintso etsy Sabotsinamena. Tsy adino nandritra ity fankalazana ity ireo mpampianatra na vita be tao amin'ny ity sekoly ity ka notolorana mari-pakasitrahana izy ireo. Tamin'ny asabotsy teo no nentina nanamariana ny famaranana ny fankalazana ny faha-telopolo taona ny kolejy Mbintso Sabotsinamena. Tamin'ny alalan'ny fitaovam-pivavahana no nanakatonana ny jobily sady ihany koa nentina nangataham-pitahiana ireo mpianatra hiatrika ny fanadinana rehetra. Nandritra ny fotoana nanakatonana ny famaranana ny taonjobily faha-telopolo taona ny sekoly dia nisy ihany koa ny fizarana mari-pakasitrahana an'ireo mpampianatra na vita be tao amin'ity sekoly ity satria nisy tamin'ireo mpampianatra no efa nanabe nandritra ny 20 taona tao amin'ity sekoly ity hatrany. Dia iny fandadidiny koa tompo kilasy Togovavy no manakatona ny fampahalalam-baovaontsika teto amin'ny fahitalavitra TV tamin'ity alina ity. Isaorana isika tany tokantrano na hatranjery hatramin'ny farany. Mame fitoerana anao izay eto amin'ny sampana fampahalalam-baovaon'ny fahitalavitra TV ho amin'ny rampitso indray. Veloma tompokila, veloma tompokivavy. Assurance AVA tsinjovidin'izao no avy ny fianakavianao. Aro miaina sy miary mandry narahinao teo ny vavaon'ny TV miaraka amin'ny assurance Aro.